fitiavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola ara-favatsika Tompo. Ry Andriamanitra raina io, misaotra anao zay ny amin'ny mbola nomezanao indray izao fotoana izao, izao asabotsy vao maraina izao, ahafahanay mbola vory eto an-tranonao indray hanome voninahitra anao, fa ihany koa andinika indray ny raharaha ny fiangonanao, ny raharaha entina ampandrosoana ny ambandan'ny fanjakanao. Dia soranay anao ny nahatanterahanay ny herinandro iny, ifonanay aminao raha nisy zavatra tsy nety nataonay na tsy hifanaraka tamin'ny sitraponao, mety nampalahelo anao na mety nampalahelo ny hafa. Dia aza ny fahagotanay Tompo ny jerena fa ny fahasoavanao any, ny famindraponao any no anjaka hatrany amin'ny fiainanay. Dia ireo namanay izay mbola eny an-dalana mikasa ny hamonjy izao fotoana izao, dia ianao no hitantanany diany ho tonga soamantsara eto. Ireo izay tsy afaka kosa no ny antony maro samihafa, dia ianao malala ny hevitra everana azy ireny Tompo, ary aza velo diso anjara ny amin'ny fitiavanao izy ireny. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay, sangatanay zavavaka izany. Saotra Tompo. Amen. Zao ary dia hovakina amintsika ny anjara mofinaina an'io, izay hita ao amin'ny fanekena vaovao ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, toko 2, ny andininy 12 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy toko 2, andininy 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary soraty eo amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Pergamosy, izao no lazain'ilay manana ny sabatra 2 lela maranitra. Fantatro izay honenanao dia ao amin'ny toerany seza fiandrianan'ny Satana, ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandà ny finoana ahy, na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiorako aza. Izay lehilahy nahatoky ahy dia ilay novonoana teo aminareo teo amin'izay honenan'ny Satana. Kanefa manateny kely aminao aho, fa misy eo aminao izay mitana fampianarana ny Balama, ilay nanome fo any Balaka, anisy fanafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely, hihinana hena nateriny tamin'ny sampy sy jangatsanga. Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny an'ireny, koa dia mibeba, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganao ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Izay manatsofona, aoka izy eno, izay lazain'ny fanahy masina fanay amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia omeko mana, miafina sady omeko vato fotsy. Ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Faly merabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miombona indray amin'ity fivoriany ny mpievitra raha volana martsa ity ry havana, ho aminareo anie ny fahasoavany. Ndeha hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra, nahafahanay nidera sy nisaotra anao, nangataka ny famindram-po avy aminao, hiaraka aminay eto amin'ity fivoriana ity amin'izao maraina izao. Isaoranay ianao koa ny efa ahafahanay nandre ny vaky ny soratra masina, ary raha tonga ankehitriny ny anafarana anay avy amin'izany, dia mbola amindra-foana ianao ka haniraka ny fanahy masina homba ny fiangonanao, hampitombo sy hampiorina anay tsara, ary mbola hanome anay rispo amin'ny fibebahana marina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Taratasy misokatra ho an'ny fiangonana tany Pergamosy no anjara mofinainantsika. Raha nanamarika isika dia voatolotra ho mofinaina ny 10 martsa io, ary miverina indray tsy ela akory aty amin'izao 20 martsa izao. Raha tena nanaraka ny karatra mofinaina isika ohatra mbola tsisy izany,
tao anatin'ny taona be dehibe hoe mofinaina anankiray dia verina hifanakaiky kely ao anatin'ndray volana atao hoe misy antony ao amin'ny tompo zany atao hoe avelandalo fotsiny ihany fa avy amin'io anjara mofinainantsika io no istomatsika afatra fampiorenana fampaherezana ho antsika mpihevidrara mba azahoantsika ny hevitry ny soratra masina dia lazaina aloha reto zavatra vitsivitsy reto Pergamosy fiangonana izay tsy voalaza fa tsy ato amin'ny boky ny apokalipsy eo amin'ny taratasy misokatra ho an'ny Efesosy sy ity Pergamosy ity indroa ihany filazana ny momba ny Pergamosy raha ohatra hoe fiangonana tany Efesosy dia voasoratra any amin'ny asan'ny apôstôly namakina lay tao amin'izany tanàna izany fa ho an'ny Pergamosy dia fiangonana tsy fantatra tantara izy ity afa-tsy eto amin'ny apokalipsy ihany zany hoe tsy fantatra tsy mba voasoratra momba azy kanefa dia fantatra Andriamanitra tsara tsy fantatra izay ny haviany na ny andohany saingy fantatry ny tompo ny fisiany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny tao Pergamosy amin'ny lafin'ny fiarahamonina izy dia tanàna lehibe anankiray nalaza tamin'ny fampianarana nisy kolejy tena nanana ny lazany tao ny tranomboky lehibe indrindra maneran-tany tamin'ny fotoanany fa nisy boky manodidina ny roetsy tsy roetsy ariary fa 200 000 boky biblioteka tamin'izany fotoana zany taonjato voalohany tao aorianan'i Kristy izay nampalaza azy koa ary voasoritra eto amin'ity perikopa ity dia ny fanompontsampy izay nananganana tempoly ho an'ny menarana velona izany no ny vavahany mponina tao Pergamosy izany ny sampy izay notompoina tao Pergamosy ahafahana mahazo ny hoe eo amin'ny seza fiandrianan'ny Satana ao ianao no mipetraka ry Pergamosy ny Antipasy indray dia martyr kristianina anankiray izay voalaza ara-tantara fa ny fahafatesan'ny martyr dia nidorana nanatono tao anaty vilany varahana voasoratra eto ny hoe Antipasy martyr koaza izay lehilahy nahatoky no vonoana teo aminareo teo amin'izay onenan'ny Satana fampianaran'ny Balama ho ny fampitandremana ny fiangonana tao Pergamosy mamaky ny boky nomerisika toko 2:20 hatramin'ny 5:20 dia mahafantatra n'izany atao hoe tantaran'ny Balama ny fampianarana netiny i Balama dia mpaminany fatadaza maneran-tany tamin'ny fotoanandro ny zanak'Israely namakivaky ny tany efitra tsy hebreo izy fa nantsony ny mpanjaka Moabita mba hiasa ho an'ny fanjakana Moabita satria nalaza izy hoe rehefa manozina zany Balama zany mpaminany Balama dia voaozina ny olona hozoniny rehefa manonona fitahiana dia voata ny olona izay anonona ny fitahiana dia nanafatra n'io mpaminany io avy any amin'ny firenen-kafany mba tsy ireny avy any ampitan-dranomasina ny mpanjakany Moabita anavitra azy amin'ny herin'ny zanak'Israely izay efa nandravarava tanana maro hiditra ao Moab izy nafarany hoe hozony ireo zanak'Israely ireo tambazana volabe Balama ary na dia izany aza dia nahery Andriamanitra tao amin'ny Balama ka izy nantenaina anirina nampivandravandra nantenaina anonona ozina dia ny teny fitahiana ho an'ny zanak'Israely fa aoriana kely dia nivadika izy ka nofandriany indray nomeny teny ny mpanjakany Moaba hoe zao ny amandriana an'ireo zanak'Israely ireo alefaso mandidina ny tanànany zanaka vavy Moabita fa ho tratrao ireo lehilahy ny Israely ireo
ary ataovy mirantiranty ny sampy moabita fa tsy ahatandamba koa ny zanak'Israely. Dia zay ilay fandrika naroboka indray ny zanak'Israely lavo nandika ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Nomery 2:30-9 fahatezeran'ny Mosesy mananatra ny zanak'Israely no ity fahalavona teo anatrehan'ny moabita ity. Zay ilay hoe nanaraka ny fampianaran'ny Balama, zany hoe olona fantadaza teo amin'ny faminaniana, sodokan'ny vola azo kolikoly ary namitaka ny vahoakan'Andriamanitra na ny fiangonany. Tena mbola misy amin'izao vanim-potoana izao zany. Hitantsika amin'ny peta-drindrina any manafatra mpitory teny avy any Dilambato dia mahasodoka antsika malagasy. Ny fampianaran'ny Balama. Ny amin'ny Nikolaita indray, hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 5:5 fifidianana ireo apôstôly ary voasoratra ao ny atao hoe Nikolea. Io no ara-tantara fa lavo ny fakapana ka nivoy fampianarana hoe tsy mampaninona na mifangaro aza ny ota sy ny fahasoavana, ny fahamasinana sy ny fanaon'izao tontolo izao, fa mety zany satria isika efa ambany ny fahasoavana. Mbola misy koa fiangonana mivoy izany fampianarana izany mandraka ankehitriny. Anany kristianina aty anatin'ny fiangonana toantsika azy dia mety azo mpakapanany hoe mety foana e, rehefa avy nanota dia mibebaka indray, fa afaka miaraka tsara fahasoavana sy ny fahotana. Tsy ambany lalàna isika fa ambany ny fahasoavana. Ireo ary ny fanamariana izay nataon'ny Tompo tamin'ny alalan'ny taratasy nosoratan'ny Jaona vokatry ny fahitana ho an'ny fiangonana tao Pergamosy. Fantatry ny Tompo izy na dia tsy voasoratra ao anatin'ny tantara azy. Fanamarian'ny Tompo dia hoe ny tana mafy ny anarako fa tsy mba nandà ny finoana. Zay ny nahafantaran'ny Tompo teboka miabo ho an'ny fiangonana tao Pergamosy. Avy amin'ireo fanazavana vitsivitsy ireo no isintomana hafatra ao antsika ka voalohany na dia amin'ny fotoana tena mahamay azy, amin'ny tsy maintsy hijoroantsika ho vavolombena fa zany moa ny atao hoe martyr, dia mijoro tano mafy ny maha-kristianina antsika, aza mandà ny anaran'ny Kristy. Ny faharoa, misy ireo fampianarana izay mitady ho tafiditra atao amin'ny fiangonana ary efa tafiditra atao tanindrazantsika raha teo, entin'ireo mpampianatra afarana avy any Dilambato, mila fitandremana ireny. Ireny no Balama, mpaminany, mivadibadidela, mbetikizy an'Andriamanitra, mbetikizy any Satana. Mbetikizy ohatry ny to tena miravaka baiboly hatrany an-tampondoka hatrany am-paladia, fa miseho indray ny endriny amin'ny fomba hafa, mandrobo antsika amin'ny sampy mandà ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tandremany amin'izany. Ny hafatra fahatelo dia ny amin'ny fampianaran'ny Nikolaita. Tandremo tsy afa-miaraka mihitsy ny baiboly sy ny fitondran-tena tsy masina, ny fahasoavana sy ny fahotana. Eo amin'izay nibiazan'ny ota no hoaran'ny fahasoavana be lavitra, hoy ny soratra masina, fa tsy fanararoatra izany eo amin'ny fiainantsika kristianina. Misaoran'Andriamanitra rehefa namindrany fo isika ary ataovy eo ambany tanam-pahasoavan'Andriamanitra izay ampifaly izay nifidy anao, aza maningotra ny tenanao amin'ny raharahan'izao tontolo izao. Zany ndry havana no tsipihana eto amin'ity taratasy misokatra ho an'ny fiangonana tany Pergamosy ity. Tano mafy ny finoana, azariana ny anarana maha-kristianina na dia anatin'ny fotoana sarotra amin'ny fijoroana vavolombelona sika eo amin'ny fiainantsika davanandro, any amin'ny toeram-piasana na eny an-dala na aiza na aiza. Tano mafy ny anaran'ny Tompo, azariana ny maha-kristianina. Tandremo ny fampianaran-diso mandoka ny amin'ireo mpaminany mivadibadidela to miravaka ny anaran'Andriamanitra nefa pisoloky ny fahasoavan'Andriamanitra. Tandremo ny Nikolaita. Mety misy olona lavo ny fakapana dia manamaritena ka mitarika anao koa no hoe mety ihany fa za zao maninona. Tandremo. Izany no taratasy nivantana tamin'ny fiangonana tao Pergamosy
ary ny fampahirezana ho azy ireo dia ny hoe izay maharesy dia omeko manamiafina sady omeko vato fotsy ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay nandray azy ihany. Inona ny lokan'ny mpandresy? Vola mikaranana. Inona hony? Manamiafina, tena hoe sakafo tsy fihinan'izay vahoaka, tena zavatra hafa mihitsy ny iveloman'izay maharesy. Vato fotsy, rehefa notsaraina ny olona tamin'ny fiarahamonina nanoratana n'izao taratasy izao dia noraketana tamin'ny vato fotsy ny didim-pitsarana izay milaza ny fanamarinana azy. Dia izay ny hoe omeko vato fotsy misy anarana, tsy misy mahavaky azy afa-tsy izay nomena azy ihany. Ny fitsarana izay miandry antsika raha tena ny tana mafy ny anaran'ny tompo isika na azona ny finoana kristianina dia fanamarinana vato fotsy eo anatrehany Jesosy. Ary io tsirairay fa tsy hoe dia efa miombonao daholo zany tsika ary pastera ianao mitondra ny anarany isotro fitiavana dia safo be mantsinao tsika menakavy tsia. Ny anaranao ianao ihany ny mahavaky azy. Ny anarako za ihany ny mahalala hoe voamarina na tsy voamarina amin'izay fitsarana avoaka ny tompo. Izay maharesy. Ny fanamariana farany riavana fantatsika moa fa ny faritry Turkia izay nisy an'ny Pergamos reto fiangonana 7 Azia Minora tamin'izany dia efa anjakan'ny fivavahana silamo amin'izao. Raha ny vakilay nataon'ny Mahomedanina na ny silamo araka ny tantaran'ny fiangonana tamin'izany fotoan'izany dia ny taon-jato faha-7 taorianan'i Kristy no niditra tany amin'izao firenena izao, tany amin'io firenen'io ny fivavahana silamo. Fe ankehitriny fantatsika fa dia silamo tanteraka ny fiangonana ao Pergamos sy ireo manodidina. Reto fiangonana 9 nanoratana ireto. Mampitandrina antsika koa ny amin'izany. Mbola averina indray ny hoe tany mafy ny anaran'i Kristy, azony mafy ny maha-kristianina antsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny teny hifaharantsika mba hahatonga antsika andray ny vato fotsy misy ny anarantsika tsirairay avy amin'ny andro ny fitsarana. Amen. Ivavaka isika. Tompo misaotra fa isan'izay nandreny afatra avy amin'ny soratra masina izahay. Ary toy ny fiangonana atao Pergamos na dia mety tsy fantatrao aza ny avianay eo amin'ny fanjakanao dia tsy niafina taminao izahay. Ny momba anay izay fiazonanay ny anaranao, ny mbola fitananay ny maha-kristiananay mandraka ankehitriny. Misaotra ny amin'ny fampitandremana ao anay, ny amin'ireo mpaminany mivadibadidela, mpaminany sandoka, mamitaka ny fiangonana, milaza fitahiana, kanjo mifarana amin'ny fanozonana sy ny fitaka. Misaotra ny amin'ny fampitandremana ao anay ny amin'ny Nikolaita izay te ampifangaro ny fiainana kristianina sy ny fiainana araka an'izao tontolo izao. Aza tao tonga amin'izany izay Andriamanitra. Aoreny mafy ny finoanay mba ho masina ny fitondran-tenanay. Ary tsy izay ihany fa indreo ny fiangonana izay tarihanay amin'ny mampihevitra rahanay eto amin'ny fitandremana. Enganery tompo tena hitarika azy ireo amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ho tafatoetra tsara ao aminao izahay mpihevitra raha ny fitandremana. Dia maniry indrindra izahay mba ho voasoratra anarana ho isan'izay maharesy, omenao manamiafina sy vato fotsy mirakitra ny anaranay ka raha hiatrika ny fitsarana dia ho voamarina eo anatrehanao Jesosy Kristy ilay mpisolo vava. Misaotra tompony amin'ny hitarianao ity fivoriana ity amin'ny hery sy ny fahefana avy amin'ny fanahy masina, ny ampiombonana ho anay amin'ny sitraponao ary ny arahanay koa mbola hitantana ny fiangonana eo amin'ny fanatanterahana izay asa rehetra hodiniana. Dia tsarovy indrindra ny kristianina hiadidinay eto amin'izao fitandremana izao, ampaherezo ireo reraka noho ny tsy fahasalamana, noho ny olana, noho ny fahoriana, aza velana adinareo ireo tojo fahasoavana manokana sy fifaliana. Evero ny firenenay mba ho tonga amin'ny fibebahana ny malagasy ka
handroso hatrany ity firena ity hiainga amin'izay mety hoe farahidin'ny fahantrana ho tonga amin'ny are-pahasoavana ao Andriamanitra dia azadonoina tompo ny fiangonanao manerana ny tany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ny famakiana lay eny ampitan-dranomasina ianao no ampahery ny tompona andraikitra isan'ambaratonga aty amin'ny fitandremana ny synode apartany ary ny foibe iombonanay ny vavakay amin'ny nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety antany ho tahaka ny an-danitra meo anay ny izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Misaotra ny tompo sika ny fahatanterahany tapany voalohany fampovavahana metrany eo ampelantanan'ny tompo ity asa ity ary ny resantsika koa ny afatra ho fampahirezana amin'ny fiorenana tsara. Misaotra ny amin'ny fanavozam-panolorantena ny tompo ankasitraka ny dreny